miaraba tompoko vavy sy tompoko lahy misaotranao manaraka amin'ny fandarana solanga amin'izao andro zoma alina izao. Andriamatoa Rojo Andrenasolo no vahiny ny fandarana araka ny fanambara tamintsika tamin'ny atoandro teo. Izy moa dia mipetraka malagasy, mipetraka any Nosy Maurice. Isika matetika rehefa hoe miresaka diaspora dia any Europa ihany na any Amerika fa nosy raha vavintsika ato dia tena misy malagasy tena mipetraka, miasa, findramonina mihitsy ngambany azo lazana azy. Tsy haiko Rojo Andrenasolo na ny findramonina fa ny tena nahafantarantsika azy teto Madagasikara indrindra teo amin'ny tontolony hainao manjery dia izy ny tompony sy namorona ny sekoly ambony momba ny hainao manjery ny antsoina hoe Imedia. Fanolorana izay fa dia miarabanao no tompoko. Miaraba Johary dia miaraba ihany koa ny mpanaraka ny fandarana solanga. Marina tao ny teneniko teo sa diso? Marina? Efa tsy eto Antananarivo, tsy eto Madagasikara intsony ianao. Naninona ny ala ho viany? Raha mitenao hoe ny ala moa zany tsy ny ala satria eto ny fototra. Ary ny Imedia mbola misy eto. Misy orinasa vitsivitsy maromaro zany tantaniko eto fa noho ny ataontsika hoe vina sy ny fondofy anankiray dia hoe ndao mba anitatra angamba ny orinasa ao amin'ny Nosy Maurice. Nosy Maurice moa zany zokijoary fantatritsika ihany fa anisany ataontsika hoe matanjaka izy raha ty amin'ny océan Indien. Izy anisany ihany koa izay miaraka amin'ny Afrika satria ao anatin'ny firenena ao anatintsika hoe continent africain ny Maurice. Raha antsika malala fa matanjaka izy na eo amin'ny sehatra ara-toe-karena na diplomasia sy ny sehatra rehetra. Raha hoentiko kely ianao zokijoary ataontsika hoe maka saritsaina za Maurice zany dia ataontsika hoe tanàna kely izy. Raha ny sakany dia eo amin'ny 500 kilometatra 65 kilometra ary ny halavany dia eo amin'ny 45 kilometra eo. Ohatrany eto makany manjakandrina sy Ambatolampy zany dia izay ihany ilay Maurice. Anisany manana tanjaka ngezabe izy eo amin'ny lafiny ara-toe-karena voalazako teo indrindra fa ny ataontsika hoe ara-pizahan-tany satria raha 1,200,000 ny mponina ao Maurice dia isa-taona koa izy nefa dia mahita hatramina 1,300,000 ny olona tonga mamaky ny Maurice raha ataontsika tsasatsasaka izay latsaka angambany dia tia Madagasikara. Inona no nahatonganao hoe Européenne anangana orinasa moa zany sy miasa any? Izy indrindra hoe aleo manitatra araka voalazaka taminao teo satria manana izay tanjaka ataontsika hoe ara-diplomatika ngezabe izay ny Nosy Maurice dia hoe fotoanany izao angambany isokafana amin'ny ataontsika hoe international. Fa eo amin'ny sehatra inona ny tena isany Rojo Andrenasolo? Rojo Andrenasolo raha ao Maurice moa zany dia manao resaka événementiel anisany tena atao zany hoe anisany zany karakara ny ataontsika hoe anisany sommet ngeza indrindra amin'ny intelligence artificielle sy ny ho fantatritsika eny amin'izay zavatra rehetra ao renao fa mitatra ihany koa moa zany Imedia amin'izao fotoana izao ao anatin'izay koa Get Africa Group zany hoe misy orinasa vitsivitsy maromaro zany izay sokafana Maurice sy ny eto Madagasikara ihany. Mandeha tsara ny asa tsisy mpaneny kely. Miezaka. Natao ny resaka mandeha mantsy dia tsy dia azo Mauriciana ono isika malagasy. Za koa tia miteny fa ilay misy fotoana ny ainako ihany koa ilay izy satria fantatra ohatra hoe nisy orinasa malagasy ny orina tany dia nanaovana atso-zay dia nodimaina. Le antson'izay sy tsy anjon'izay angambany ny ataontsika hoe Maurice angambany isan'ireo mpisintona mpampiasa vola erak'izao tontolo izao. Ary amin'izao fotoana izao izahay dia manangana ilay atao hoe CEMM na cercle économique Maurice Madagasikara izay sitomana mihitsy inona moa zany hatramin'izay tsy nisy nataontsika hoe fifandraisana ara-ekônomika voasoratra mazava zany teo Madagasikara sy Maurice dia amin'izao fotoana izao zany zao sampiara-miasa amiko misy malagasy vitsivitsy misy Mauriciana vitsivitsy izay mitondra ny ataoko hoe tetikasy hoe ndao hatsangana amin'izay le ataoko hoe cercle économique. Mety tonga any amin'ny chambre de commerce izy io Maurice Madagasikara fa atomboka aloha zany amina association tsotra izay ndeha hoany makany. Tiako lazaina dia hoe tsy voatery arak'izay fijery izay hoe mankala malagasy Maurice fa misy rehefa ara-dalàna ianao dia ataontsika misokatra ny lalana ao Maurice. Profon'izany maro malagasy izay amin'izao fotoana izao mety hoe somary discret izy ireo no miasa ao Maurice sy mandraraha ao anatin'izay ihany koa feno ataontsika ny afrikanina maro ihany koa mandraraha ao Maurice misokatra zany lalana ao Maurice. Fa ny raha tsy diso be indrindra angambany amin'ny malagasy mandeha mila ravinahitra ny Maurice dia mpiasa. Efa tsy mpandraraha ohatranao. Izay tokoa maro dia maro satria raha ataontsika hoe misy fantatra hatreto dia 17,000
nisan'ny malagasy zay monina sy miasa ao Maurice raha ataontsika ouvrier ozy isika atao hoe mpiasa zany miasa amin'ny orinasa fa ny ankoatr'izay raha ny ara-dalàna ireo a fa misy maro mihoatra n'izay raha toa ka hoe ny tsy ara-dalàna io moa zany tsy resaka be deaibe mahakasika an'izay eto a fa misy ihany koa nefa n'ireo mpandraharaha malagasy zay ataontsika hoe somary discret ngambany no ny antony maro samihafa fa mihevitra fa fotoanan'izao a ny ampisehoana ihany koa ny fahaiza-manao ny malagasy satria malagasy koa dia ataontsika manana an'izay talenta manana traikefa manana saina entina ampiasaina amin'ny tontolon'ny ekônomia sy ny fifandraisana raisam-pirenena sy ny sisa zay. Andriamatorojo Andrinasolo malaza be Mamarivatomanga ny malagasy any Maurice indrindra fa amin'izao fotoana izao. Ahoana ny hevitra ao? Anisany malaza be tokoa satria ny rahantsika malala fa vola sy toko tsisy firoana tokoa Joara Voajanahary no nialina teto amin'ny firenentsika no nandehanaka any amin'ny firenena hafa anankiray. Ny Maurice dia anisan'ny firenena anankiray te hametraka ny toerana hoe anisan'ny ataontsika hoe firenena stable. Ataontsika miala siny mizaka miteny mitady le teny malagasy aho hoe firenena azo antoka amin'ny resaka fampiasam-bola. Rahantsika malala mantsy fa akka voalazako teo hoe ny Mauriciana dia anisany misarika ireo mpamatsy vola rehetra resam-pirenena. Anisan'izany anisan'ny maro ny malagasy mampiasa vola any amin'izao manale tsy ny hoeno ary anisan'izay ihany koa ireo afrikana sy ny sisa rehetra. Dia teo amin'izay zany napopoaka satria misy vola tsy fantatra kosa aloha hoe avaiza na avaiza ahoana ny diran'iny vola iny tao na fidirana ataontsika hoe ny avion sy ny totona tao dia anisany ngamba niverina hoe rariny sy hitsany raha toa ka misy kosa ny fanadiadiana zay tokony atao amin'ny sehatra toy ireny satria anisany ataoko hoe manala baraka iny koa ireny indrindra fanontaniako tsy matsiaro hafa baraka ve nareo malagasy mipetraka any no io raharaha io? Anisany matsiaro tena tokoa hoe menatra sady ava baraka ao anatin'io sehatra io. Izany efa ny eto tsy afaka hitsara na hiteny hoe marina na iza marina na iza ny diso fa za hoe tsy ny angatahako ao anatin'izay sehatra rehetra izay dia hoe aleo andeha ny fitsarana. Aleo fitsarana marina sy mahitsy satria manana mpisolo vavany izy. Ny fitsarana ihany koa dia manana masy mandidy amin'ny teny ny fitsarana zay hoentiny. Dia za zany teteny hoe aleo andeha ny fitsarana ahafahantsika mahita ny zavatra tena marina ao anatin'io. Fa raha toa kosa Joara na malagasy izy na vahiny raha toa ka misy ny ataontsika hoe olona nanao tsy mety teto amin'ny firenena nanango-karena tamin'ny tsy ara-dalàna dia verina fa tokony mandalo donga amin'ny fitsarana. Tsy voatery Mamarivatomanga rery fa misy be deaibe reo manao tsena maloto amin'izao fotoana izao eto amin'ny firenena miresaka refondation tsika zay veriko hoe tokony mandeha makany amin'izay tsika amin'izao fotoana izao fa tsy hoe le anarany iray ihany no popina mba hahatonga an'le hoe voasarole hazo anankiray miala manontolo izay tokoa izay indrindra. Tsy manana ambassadeur antsontsika zao Maurice misy fiatraikany aminareo malagasy ve zany na fifandraisana Madagasikara sy Maurice? Tsy manana ambassadeur intsontsika hatramin'izay nge zoky Joara toy ny tsy nanana ihany isika atao mialatsiny fa toy miady rery izahay diaspora ao Maurice. Za moa dia averiko teo ihany fa sady monina eto no monina ny Maurice fa amin'ny ankapobeny dia sakany Maurice ny tena mipetraka. Toy ny tsy nanana ihany isika hatramin'izay satria safidy politika loatra no nametrahana ny ataontsika hoe ny ambassadeur ao Maurice any ka tsy mahafantatra akory na réalité misy ataontsika hoe ao Maurice na ilay ataontsika hoe ambassadeur zay napetraka teo. Anisan'ny asan'ny ambassadeur voalohany ny ataontsika hoe mireprésenter ny pays iny. Za samy teny fa raha antaniana ny ambassade zay nisy teo aloha ny ambassadeur moa zany mety maro ny zavatra tsy fantany. Ataontsika hoe mahakasika ny olana misy amin'ireo malagasy ireo ny lien ataontsika bilatéral eo amin'ny malagasy sy ny Maurice ny sehatra économique sy ny sisa satria dia tena zay mihitsy hoe zareo Mauriciana eto Madagasikara manangana orinasa anisan'ny tena goavana. Rahantsika malala fa isika any ivelany tonga ao Maurice zay teneniko hoe somary miafiafy aloha somary mangingina aloha ary veriko hoe fotoanan'izao any Andrena zay tena ho tokony ambassadeur afehany zay tontolo rehetrarehetra izay zay afaka tena iady ny tombontsoa malagasy fa tsy ny tombontsoan'ny malagasy ny diaspora ihany fa tena hoe ijeran'izay fandanjana angambany ary économique eo amin'ny firenena rotonta sy ny sisa rehetra izay fa tsy hoe raha ny heniko mantsy Joara mialatsiny raha mitenkelan'izay hoe misy anarana tonga dia alefa avy any ambony hoe ity tsy maintsy apetraka eo dia zany efa miteny ho anatin'ny fotoana ny refondation tsika izao
sao dia honjerintsika hoe olona toy ny ahoana no afaka hitondra marana ny ataontsika hoe tombontsoa tombontsoa malagasy hitondra avo dia ataontsika an'izay hoe anarana Madagasikara ny velan'izay fa tena mbanyloto so dia za ve tsy tena hoe izana tsy iza satria tsy amin'izay nga maharesaka tsika eto fa tena hoe amin'ilay ataontsika hoe refondation ny ataontsika diplomatie zay tokony ho atao eto amin'ny firenena satria maresaka isika zao a fanatsarana maloto be loatra isika ny velany ataontsika hoe laza ratsy foana hatramin'izay dia zay fotsy angamany ataoko hoe anisan'ny fangatahana ngezabe hoe tokony fotoana zao a ametrahana an'lay olona lay tena izy eo asehatra tsy fazofazany eny nahatonga nante satria anao fantatro fa manana maripahaizana ambony mikasika ny diplomatie sy ohatr' zany fa ianao koa fa iny anjanony eo fa ianao koa Rojo Andrinasolo dia manana fahaizana ambony a mikasika ny toe-karena ahoana ny amoahantsika nyty Madagasikara ty sorako ny tompo ihany tokoa satria mba meny fahefana zany a mamarana ny doctorako amin'izao fotoana izao tokony tamin'ny volana amin'ny économie du développement zany hoe tokony amin'ity ny volana ity zany a no nanaovako ny soutenance saiky no ny antony maro samihafa moa zany dia amin'ny taona ho avy amin'ny volana febroary nga maraha-sitrapony eo ambony amin'ny économie du développement eto Madagasikara eto Madagasikara anisany koa nandalo ny tenako a tamin'ny UNAM nanao ilay ataontsika hautes études en administration publique tamin'ny diplomatie relation internationale nandalo tamin'ny CEDS ary nandalo ihany koa tamin'ny master anankiroa finance sy ny resaka administration d'entreprise zaka ny lohanao daholo ve zany anisany mahafinaritra ny mianatra satria mandalo ny fiainana ka hoe raha zay no ataontsika hoe fifaliana anaty afaka mandeha lavitra dia nezahana ho tanterahana zay azonao akambana ve ireo rehetrarehetra ireo sa ny anankiray ihany fa faly fotsiny hoe manana ty diplôme ty fa ty ihany a sa ampiasainao daholo izy ireny azo atambatra fantaninao ngezabe teo dia hoe anisany mba nomen'Andriamanitra ataontsika hoe fahafahana mianatra inona nefa ny ataontsika hoe zavatra azo entiny eto amin'ity firenena ity miresaka isika joary miresaka refondation mihevitra fa fotoana izao ahafahana tokoa manao ny ataontsika hoe refondation économique eto amin'ny firenena raha tsika malala fa ho avy zao ny ataontsika hoe concertation nationale sy ny sisa rehetra fa te hangataka ampiatrao ihany koa ny concertation ny tontolona resaka économique ampiasao ihany koa tontolona resaka diplomatique ampiasao ihany koa sehatra rehetra satria raha ny teo aloha ihany raha fomba fiteny malagasy hoe raha leksisy no lekzafy a mety nitolotolona foana ireo ataontsika hoe mpitolona rehetra koa miaraka amiko ato moa zany ao anatin'ity studio ty amin'izao reo anisan'ireo mpitolona rehetra atao anatin'izay izy anisan'ny taraina hoe mba tokony hojerena manokana ny vokatry ny fitolomana za te eritreritra joary resaka refondation hoe fotoanan'izao ny isotomana mpamatsy vola miresaka tsika mpamatsy vola ny famatsim-bola dia voalohany aloha dia fandresen-dahatra ny mpampiasa vola avy any ivelany eto Madagasikara tsy afaka ny ampiasa vola eto Madagasikara mihitsy reo mpamatsy vola rehetra ireo raha toa ka tsy misy ny ataontsika fatokisana tsy ny volany tsy misy fa ny fatokisana ny Madagasikara nefa amin'izao fotoan'izao dia nalazaka ny voalazaka teo na ny paparay masina ary dia niresaka momba Madagasikara izany tsy nafantatra ny olana rehetra teto zany hoe fotoana zany zao ametrahana ary mihevitra fa eo amin'ny fanavaozana ny repoblika mihitsy ny tokony ametrahana an'izay rafitra anankiray vaovao zay hoe fanatsarana ny ataontsika hoe tontolo ny fisitomana ny mpampiasa vola iraisam-pirenena ao anatin'izay no ilaina olona zay ataontsika manana an'izay compétence rehetrarehetra zay a mametraka aloha zany ataontsika hoe marketing territorial manatsara ny image ny Madagasikara ny ivelany marketing pays ary ao anatin'izay ihany koa nataontsika hoe ndao mihitsy ho ao Maurice ohatra anao organisation nataontsika forum ohatra momba ny Madagasikara fotsiny zany hoe manao roadshow international zany hoe fotoanan'izao misy vola be deaibe nke olona manam-bola ao Maurice ty ampiasa vola eto Madagasikara fa tsy fantany hoe inona ny ampiasainy zany hoe anatsara zany endriky Madagasikara amin'ny sehatra rehetra zay mety tokony ampiasaina an'izay mampiady hevitra nge Rojo Andrinasolo zao le olona mpampiasa vola efa eto toerana na malagasy na vahiny hiaran'ny antso-jay matetika dia tsika nefa hiantsony avy any velany fe tsy ohatrany manahirana ihany sao dia tokony ny eto aloha natao zay tena mafiorina azy sa miaraka zany
afaka miaraka zay satria misy ny atao économie nationale misy ny internationale zay azontsika hoe atambatra daholo ihany zany raha sehatra rehetra ao raha nyresaka teo taminao hoe fanatsarana ny endrika Madagasikara ny velany satria maloto loatra za Madagasikara zany raha hoe hoan'ny zareo any ivelany eto Madagasikara koa nefany dia afaka miteny aminao azoary fa be deaibe ny manam-bola eto Madagasikara be deaibe ny vola mipetraka eto Madagasikara fa no tsy fatokisan'ny olona tsy fahalalany hoe aiza ny ampiasan'ny vola dia lasa manondrana isika zany hoe lasa manafatra moa isika moa azafady lasa manafatra isika dia miteraka tsy fatokisana zay tsy eo amin'ny fanjakana sy ny ataosika hoe vahoaka tantaniny zay zavatra rehetra zay satria raha misy ny fampitokisana menao fa afaka mametraka sehatra iombonana angezabe isika raha hoe mame ohatra aminao fotsiny an'izao hoe ty resaka énergie ty resaka énergie ty raha atsika malala nge joary fa misy olona mifeny énergie atao Madagasikara ary tsy ometsika tsiny izy satria ho anazy isika mpampiasa jiro dia marché ngezabe ho azy sika satria ny ataosika hoe ny orinasa anankiray any dia condamné à générer des bénéfices ozy izy ny fomba fitenena ny vahiny izay ka rehefa hitany fa misy tsena malalaka eo mibanaka ozy izy ny fomba fitenena ny malagasy zay dia lasa miditra izy ao anatin'le izy ary tsy mena tsiny satria fiditsika lafo dia lafo ny jiro ao amin'izareo satria iverne ozy izy ao hoe tsena ho an'zareo atsika mihevitra hoe raha mametraka sika ny rafitra vaovao eo amin'ny fiadidiana ny repoblika eo amin'ny fanavaozana ny repoblika ohatra hoe misehatra ny ekonomika fotsiny ohatra dia afaka mame fitokisana ny malagasy ampiasany volany afaka manao ohatra kely aminao fotsiny ihany tsy voateritsika miantso mpamatsy vola be deaibe avy any ivelany azo atao izy ihany manatsara ny image ny Madagasikara ny ivelany fa afaka ihany koa tsika eto toerana ihany misy maro be manam-bola raha ataosika fotsiny miresaka tsika Madagasikara Antananarivo dia misy 3 millions de personnes eto amin'ny 6 arrondissement raha ataosika hoe 6 arrondissement fa mitaditsika za ohatra hoe afahana mamatsy herinaratra Antananarivo dia tsy hisy mihitsy ve ozy izy ianao zoky joara voajanahary olona mety afaka ampiasa vola amin'izay tsy voatery vola be fa raha ataosika 100 millions de dollars ny vola be ilaitsika raha manenjika isika zany hoe olona mitady 10 000 olona eto amin'ny Antananarivo zay manana 50 millions d'ariary dia olona 10 000 mampiasa ny ataoko hoe mamoaka an'io 50 millions d'ariary io tratra tsara mihitsy 100 millions de dollars izay mety afahana mampiasa ny hoe lasa misy orinasa any malagasy vao atsanganao économie participative moa zany filazana azy sady lasa placement le izy zany sady mampiasa vola ny malagasy amin'izao fotoan'izao ka voalazako teo manam-bola ny malagasy fa alefa makany Corée mividy fiara tsara tare makany amin'ny sehatra rehetra izy mampiasa fa satria tsy fantany hoe inona ny sehatra afahana mampiasa vola eto Madagasikara fotoana zao afahana mametraka ny cartographie anankiray ngeza be hoe inona ny afahana mampiasa vola eto Madagasikara ary zay rehetra zay nefa niverika fa miainga foana ihany koa amin'ny fanavaozana ny repoblika zany satria any amin'ny fanavaozana any amin'ireo président Dimrala reo no maso amin'izao tontolo izao malagasy rehetra mifanantenana amin'ireo ataosika hoe amin'ireo Dimrala reo ary mihena fa tsy handisy fanantenana antsika izy ary amin'ny maolo-pirenena dia mandolo-kevitra ny tena raha miresaka tsika hoe marché ihany teo mandolo-kevitra moa zany zao mety hoe raha ohatra hoe tsika malagasy misakafo tia mihinam-bary ary vary no foto-tsakafontsika raha miteny fotsiny ajoary hoe ndahotsika fantatritsika fa ataosika hoe amin'ny 260 millions d'ariary eo ny vidin'ny tracteur anankiray raha ataotsika hoe tsy voateritsika mitady famatsim-bola be deaibe ozy izy fa raha matoky ny malagasy dia afaka mametraka n'izay rafitra orinasa vaovao kely zay averiko ianao hoe économie participative ozy izy zany hoe raha ohatra ny faritra iray ty hividy ataosika hoe tracteur anankiroapolo raha 260 millions d'ariary any amina 5 milliards d'ariary any zany ny vidin'ireo raha manao kazo tsotsotra isika tsy voatery mila machine calcule be deaibe zany dia raha ataosika hoe raha misy olona 10 000 mampiasa vola 1 million d'ariary dia afaka mahazo an'ireo tracteur atsika eto manana malagasy maro be deaibe tsika afaka manana an'izay million d'ariary zay ngamba niveriko hoe isaka ny région sansisa maro olona mety afaka ampiasa vola ao anatin'izay fa niveriko ihany hoe tsy fantatra malagasy hoe inona ny ampiasaina vola resaka foana hoe inona ny bizina mandeha
inona vizina mandeha zany misy ny ilananareo olona nianatra ny ekônomia tena mila hovaina mihitsy zany le firafitry ny toekarena eto Madagasikara fa mbola tena arkaika be zany tsika izay mihitsy mila fanovana mila fasahina manova nefany fasahina marina fa averiko ihany ilaitsika ny banque mondiale ilaitsika ny FMI sy sisa rehetra efa reo aloha reo tsy afaka tonga dia dakatsika fotsiny amin'izao miala siny ilay fomba fiteny satria ao anatin'ny terre be moa zany tsika miresaka mba fahany mpanaraka fandarana rehetra mahazo azy fa averiko ihany nefany fa raha mametraka isika ataosika hoe fiadidiana vaovao amin'ny resaka relation internationale sy ny investissement eo amin'ny fiadidiana ny fanavaozana ny république andrafitra tanteraka an'izay politika any sisy vina sy ny ataosika hoe faniriana rehetra ho an'ny fiadidinana république na ny hoe fanavaozana république zay dia afaka misitona tanteraka an'izay satria ireo angena atokisan'ny vahoaka amin'izao fotoan'izao any no mitodika averika ny fanantenana sy ny ataosika hoe faniriana rehetra amin'ny fanatsarana fari-piainana mety ho tratra ve zany eritreritra mantsy zao zany mba tsy ilazako hoe teoria fa rehefa tena inaikanjaka rojo andrena sola dia tena mbola miverina amin'le mahazatra azy foana ihany ny malagasy zao ihany ny anay fiainanay mety aminay ahoana ny fomba mivana zany ianareo ve tena tsy tokony hitarika sy hanome ohatra manangany zavatra ohatr' zany eto amin'ny tanàna eo anatiny mihitsy isika amin'izao fotoan'izao fametrahana an'izay zany hoe eto moa zany dia mandolo-kevitra nanontany ianao hoe efa tany hoe za nandolotra tokoa antotan-kevitra antotan-kevitra hoe sao dia ry fiadidiana ny ataosika fanavaozana ny république sao dia misy rafitra anankiray ty tokony apetraka zany hoe tsy miresaka fotsiny atao amin'ny plateau isika zany fa efa natolotro io dossier io zay ataosika hoe miresaka ny fanatsarana ny image ny endrika Madagasikara ny ivelany sy ny fanatsarana ny fisitomana ny ataosika hoe vola matory eto Madagasikara averiko ihany le resaka teo hoe misy vola be dia be mipetraka eto Madagasikara manambola ny malagasy maro ny manambola fa tsy fantany hoe inona nazy te resaka kely momba ny fizahatany satria Maurice zany fa ainao tsara zany Maurice matanjaka be izy amin'io inona ny manakana atsika tsy tonga amin'izany be dia be problème atsika matoa tsy tonga ty ny vahiny anisany mbola lafiny anankiray ihany koa dia tsy mbola mametraka tsara n'izay ataosika marketing territorial marketing pays zay tsika any amin'ny firenena ny zareo maorisiana dia anisany tena mametraka an'io misy département anankiray mihitsy manatsara ny endriky ny zareo maorisiana ny ivelany raha tsika malala fa Maurice zany resitsika izy raha amin'ny ataosika valan-javaboary resitsika izy amin'ny resaka plage rehetrarehetra sy ny sisa fa hainy zareo nanasara an'izay raha mikliky fotsiny ianao sur internet dia mahita hoe Maurice plage tsara tare Maurice misy olona any matory andalana sy mahantra sy ny sisa ihany koa toy ny firenena rehetra na ny Amerika arany fa tsy izay no zavatra hita tao anatin'ny tambanjotra sosialy sy ny internet fa zavatra tsara be zany hoe naina metraka izy an'izay sehatra rehetrarehetra zay fa ny ataosika hoe indro moa zany eto Madagasikara averiko ihany satria nohon'izay rafitra tsy nipetraka rehetra zay dia ataosika hoe lasa lay fahantrano ny kere ny loto ny zavatra rehetra no hita fotoana zany zao fanavaozana tanteraka ny endrika Madagasikara na eto anatiny fifampitokisana amintsika ato anatiny samy ato anatiny sy ny any ivelany maketo anatiny mieritreritra le resaka tourisme zao eto amintsika zao ny touriste tonga eto dia le sakado mibetsaka ozy izy le fitenena fa ny any tourisme de luxe misy nge zao ny Maurice ny président la république olona star mpihira malaza be eran-tany ny tonga any tsika tsy mahavita misarika olona amin'izany satria maloto tsisy roplanina zany mbola mino fa azovaina tanteraka izany rafitra zany 12 volana rotaona ny ananany fanavaozana ny république azo atao tsara manao an'izany Madagasikara nge ka manana ny sehatra rehetra fa misitona ny ropamatsy vola ataontsika hoe tourisme d'affaires miala tsiny fa sarotra iny mamadika an'izay aingaingany eto raha ataontsika fotsiny hoe resaka film zareo Bollywood rehetrarehetra efa tonga tao Maurice zareo indianina zany tonga tao Maurice nanao tournage na film maro dia maro eto Madagasikara misy ny andringitra misy sehatra toerana be dia be afahantsika manao tournage na western na film d'action ninona sehatra rehetra mety ohatra hoe afahantsika misitona ro tourisme
tourisme cinématographique zany maketo Madagasikara zany hoe misy sehatra tourisme sehatra ny fizahantany maromaro asika sotomina maketo Madagasikara na avery koa na resaka tourisme d'affaires na resaka cinéma fotsiny cinéma zany ke zoky joarika des millions de dollars no vola betany zany isasa be dehibe foroniny zany na ny scénariste na ny acteur na rehetrarehetra sansisa zany hoe misy sehatra be dia be ary ampalaza an'ilay firenena ihany koa zay zany hoe lasa hitatsika angamba ny film ny sehatra rehetra na tany Norvège sehatra rehetra zay mety hoe nanaovana tournage na film rehetra dia lasa nalaza ary zany zavatra resahako rehetra zany tsy hoe zavatra vaovao fa ataosika hoe efa nampiasainy zareo Rwanda efa nampiasainy zareo Marocaine ny Ethiopiane samy sehatra rehetra nampalaza ny zareo ka natonga ny zareo maro toerana eo amin'ny sehatra ny économie fa atsika eto Madagasikara moa zany zao dia mbola eto ihany hatreto mino fa miresaka fanavaozana isika dia tena fanavaozana eo amin'ny sehatra ny économie zay tokoa dia mba ho sambatra tokoa isika eto Madagasikara farany meno anao ako dia ambetiteninao le fanavaozana sy ny sisa nareo malagasy diaspora any Maurice ve nandray anjara tamin'ilay tolona nandray anjara tokoa zay tamin'ny tolona nandray anjara ny fandraisana anjara mety tsy voatery eny an-kianja fa natao amina hoe ohatra hoe fanampiana reo malagasy zay nitolona teto an-toerana satria tena maro tokoa raha ataosika hoe sahirana mameretsaka eny an-kianja sy ny sisa dia anisany tokoa raha ny tenako manokana dia anisany tena hoe namatsy amin'zareo tamin'izay tolona izay zay ny anisan'ny profanjano zay izy satria eto amiketo tsy hita sary moa izy fa miaraka amiketo misy anisan'ny tena ny tolona teny an-kianja dia anisan'ny ataontsika hoe fandraisana anjara ngezabe amin'izay fandraisana anjara ngezabe ihany koa satria tsy hoe ny tolona ihany fa izao ataontsika hoe fandaharana ataoko aminao zany angamba zany dia anisan'ny tolona ngezabe ihany koa ho an'ny fanarenana ny économie an'ny firenena satria lavo isika tsy rarany raha toka olo-tokana ihany no mifeny vary eto Madagasikara izay voalazako teo hoe raha isika malagasy no mame antoka ny fanjakana isaka ny région isaka ny sika mantsao metraka ny chef de région raha ataontsika hoe mame antoka isaka ny région tsirairay hoe inona ny azo ampiasana vola mametraka n'izay fifampitokisana rehetra zay mametraka rafitra maty-paika izay ahafahana manarana ny économie mino maromarina fa afaka heritaona ihany dia fa ataontsika hoe tsisy tsony zay ataontsika hoe olana ara-tsakafo zay joary isika ngeka tsy mila reconnaissance internationale vao maniry io vary io tsy mila hoe manaiky atsika ny zareo Union africaine na ohatra zany zay vao mitsiry ny varytsika tsy mila n'izany manana manampaizana be deabe tsika to aiza daholo manampaizana malagasy eo amin'ny sehatra ny fambolena eo amin'ny sehatra ny fiompiana eo amin'ny sehatra ny fiariana fotoana zao fanavaozana ary za tena miantso mihitsy hoe ndao isika azy ataontsika hoe mba men'Andriamanitra fahafahana ny anatra hitambatra ametraka amin'izay zay rafitra vaovao zay tsy hoe hanoka-panjakana akory sanatriana ohatr'izay fa tena hifanampy amin'ny repoblika ahafahana manarana mba ho tany sambatra tokoa Madagasikara misaotranao vahiny mandalo fotsiny aloha zany dia mivezivezy eo mandalo fotsiny itsekenao moa zany rovina fa efa afaka andro vitsy zany dia efa tsy maintsy mandeha indray miverina makany amin'ny nosy Maurice dia mivezivezy eo moa zany satria nitombony amin'ny Maurice any koa dia adana ray sasany adana ray sasany dia efa tonga eo misaotranao ny vahiny teto afandarana Solanga tompoko isaorana be dehibe ianao dia isaorana be dehibe ihany koa ny mpieno sy ny mpanaraka ny fandaharana dia midera manokana anao satria tsara dia tsara tokoa ty fandaharanao ty zoky joary misaotra nitoraka voninkazo ndray anao zany za ndray torahana voninkazo ianao nitorahako voninkazo nandraiky ny vahiny teto amin'ity fandaharana ity dia mirary soanao tapitra ny fandaharantsika veloma tompoko